Miavana malala ny tompo, ry malala an'Andriamanitra sady voantsy ny masina, ho aminareo manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana hatramin'ny tanoha indrindra sy ankehitriny ary manak'izay. Amen. Ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro an'ity dia Deutéronomie toko fahaefatra raisina ery amin'ny andiny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo. Milohan'izany ny vavakisoa. Misaotranao izay raha eo no ty andro farany herinandro ity, dia ty asabotsy 1 febroary tena amboroapolo amby roa arivo ity. Notantaninao izay, nahovanao izay, masoavinao aho ka natantaranay zao farany herinandro zao. Koa inona nambaranay afa-tsy fiterananao sy fisarananao ary fanavozanay indray ny fanolora-tenana anay dia najenao indro atolotra hitompo ny tenanay anjakanao tanteraka ary fenonao ny amin'ny fananao masina mahazonay mandray tsara indray mitenjy ambaranao amin'ity andro sabotsy 1 febroary tena amboroapolo amby roa arivo ity. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Deutéronomie toko fahaefatra andiny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo. Deutéronomie toko fahaefatra andiny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Fanontania nge ny andro lasa zay teo nolonao hatramin'ny andro izay namonan'Andriamanitra olombelona tetỳ ambony tany ary hatramin'ny faravodilanitra manodidina, na mba nisy zavatra lehibe tahaka izany, na mba efa nisy re tahaka izany, moa efa nisy firenena nandeha ny feon'Andriamanitra ny teny tao miafy tahaka ny efa renao ka velona ihany, moa efa nanandratra andeha haka firenena ho azy avy amin'ny firenena hafa va Andriamanitra amin'ny fizantoetra sy ny famantarana sy ny fagagana sy ny ady sy ny tanana mahery sy ny sandry nahitsy ary ny fampatahorana lehibe araka izay rehetra nataon'i Jehovahandriamanitra reo ho anareo tany Egypta teo masonao. Ianao no napahitany izany mba ahafantaranao fa Jehova no Andriamanitra fa tsy misy afa-tsisy. Avy tany an-danitra no nampandenesiny anao, nifeny ananarany anao, ary teo ambony tany no nanehoany anao ny afony lehibe ary ny teniny efa renao avy tao avovoan'ny hafa. Ary satria tianrazanao izy ka nifidy ny zanany mandiny azy, dia izy no nitondra anao nivoaka avy tany Egypta tamin'ny heriny lehibe. Androany eo anoloanao firenena maro izay lehibe sy mahery noho ianao, mampidiriny anao sy hanomezana anao taniny olova tahaka ny an'izao an'izao. Koko fantatrao an'io ka tsarovy omponao fa Jehova n'Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy etỳ amin'ny tany ambany ka tsy misy afa-tsisy. Dia tandremo ny lalàny sy ny didiny izay nitsidika anao an'io mba hita soa ianao sy ny taranaka mandimanao ary mba mahandro ianao any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ao ho anao mandrakizay. Ay masy ireo manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Deutéronomie no hakana hafatra ho antsika amin'ity andro an'ity. Ny bokin'ny Deutéronomie dia boky manana endrika tokotely, misy koa no laza hoe kabary nataon'i Mosesy teo anoloan'ny firenen'i Israely. Mosesy dia tia nahafatravatra ny firenen'i Israely miloha miditra ny tany Kanana amin'ny alalan'ny bokin'ny Deutéronomie. Eo akatoky ny fotoana hidiranao ny tany Kanana indrindra dia nahafatravatra ireto firenen'i Israely reto Jehovahandriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy fa ny firenen'i Israely dia napahitany fa Jehova no Andriamanitra fa tsy misy afa-tsisy. Ery amin'ny 5:10 misy an'izany. Ianao no napahitainy izany mba ahafantaranao fa Jehova n'Andriamanitra fa tsy misy afa-tsisy. Fagagana, fizohan-toetra, famantarana, ady, reny rehetrareny dia afaka tamin'ireny firenen'i Israely tamin'ny tana mahery sy sandry nahitsitra ary fampitahorana lehibe ary izay rehetra nataon'i Jehovahandriamanitra.
Israely ho an'ny firenen'ny Israely indrindra teo masiny Egyptianina efa voambarantsika tamin'ny teto tamin'ny firaina fa nateny ny ranomasina Egyptianina fa ny firenen'ny Israely kosa anamakivaky ny ranomasina mena saraka ny ranomasina mena andeha tamin'ny tany maina. Izany no alehibe ny itiavan'Andriamanitra eto firenen'ny Israely eto. Ampiditra azy amin'ny tany Kanana izy ankehitriny, nampandreseny firenena marobe, nandroany teo nohon'ny firenen'ny Israely ireo firenena maro sy lehibe sady mahery ny fiasan'ny Jehova sy ny herin'ny teniny. Eto dia manafatravatra misisy amin'ny firenen'ny Israely. Ao n'izany afatra izany gavana, oko fantatra anao an'io ka tsy ahovo am-ponao fa Jehova n'Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy amin'ny tany ambany ka tsy misy afa-tsisy. Satria ty tany olovain'ny firenen'ny Israely ty dia feno Andriamanitra hafa be dia be. Tsy ho tany saiko izy ireo fa ho lava fotoana ahitana azy tena afatravatra ny firenen'ny Israely tamin'ny alalan'ny Mosesy hoe tsy misy Andriamanitra afa-tsy Jehova Andriamanitra ihany. Noho izany mila mitandrina ny lalàna sy didina sy andikina firenen'ny Israely. Raha manatanteraka izany firenen'ny Israely dia misy teny fampanantenana goavana dia goavana eto. Noho izany gavana eo amin'ny 5:20 tafamin'ny faharoa, ahita soa ianao sy nitaranako mandibanao maro andro ianao amin'ny tany sy meny Jehova Andriamanitra ao manao manakizay. Todika antsika voaka malagasy koa izany indrindra isika izay manaraka azy ao mofon'andro. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy tokana iray ihany dia Jehova izay Andriamanitra ny Baiboly. Ary tsy misy mpamonjy afa-tsy Jesu Kristy iray ihany, ary tsy misy ahafahana manatona n'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'i Jesu Kristy iray ihany. Efa nolazain'i Jesosy hoe tsy misy makana amin'ny ray ary tsy amin'ny alalana. Koa aotsika mba hanaiky izany koa. Fa raha manao izany zasy ianao dia mitanteraka amintsika tsirairay avy zao afaky zao ahita soa ianao taranako mandibanao ary maro andro ianao any amin'ny tany zay ty tany misy atsika ty. Teo anao manakizay Madagasikara. Fa raha ny zava-misy dia toa tsy mitombona amintsika izany. Iza ny tena manjaka eto amin'ny firenentsika? Ny vahiny. Fomba ilazan'ny pasitera namana anakay izay VSK, vazaha, sinoa, kana. Ataontsika iverenany Jehova. Aleontsika tena hitehitra ny teniny fa manana fahefana ny teniny. Aoka izany teniny izany no ataontsika beom-po sy hanapaka ny fiainantsika araka ny teniny ny apôstôly maro. Aoka hitehitra betsaka aminareo ny tenin'Andriamanitra. Dia antsoin'Andriamanitra hanapaka am-pontsika ny fiadanana dia tanteraka amintsika ilay tenin' Jesosy. Ny fiadanako no ko anareo ny fiadanako ny filatanana. Dia aoka ny tenin' Kristy petrapetra amintsika. Tsy misy hafa Jehova irery ihany Andriamanitra. Itiavan'ny Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fananao rehetra, amin'ny tovi amin'izany itiavany namanao tahaka ny tenanao ary vao an'izay manenjika anareo itiavany fahavanao. Fa asisoa ny fahavanao dia mametraka voinafo ho tampon-dohony ianao. Fitiavana mantsy tsy mahay manisy ratsy dia ilay Andriamanitra fitiavana aizanaka fanamasina sy efa ao am-poko sy ao am-ponao epiantsika amin'ny fitiavana tsy mitovy. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha eo fa natoronao anay ny fomba ahitana soa sy hahatonga ny taranakay tena hitrehitra tsara eto amin'ity Madagasikara firenena ity. Ampiverenao aminao ny fonay tokoa. Ampitero aminao ny izay tsirairay avy. Aok'izay orana mafy tsara aminao dia marina aminay ny tenin'ny apôstôly masina hoe vorena tsara aza miova mahay fahabe manakiriva amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana ny fitolesana roaina.
sidakan dia ifar kali. Ini senata. Masina ni lagano. Tunganin fantakano. Atau ni sikapuno. Dia tantak nila. Nilai yang masaso nai. Ang magulhanin kayo. Tak na milane simin tatandai. Asal tunai fakapala. Kamana fana yang ngati. Yung fantakana sendiri. Av nata manaksay. Amen. Tatiranya bundinam tikane. Tutudano tununa. Ang minangay sa nakafa na masaso. Isang fnuna sa fanatinana. Fiavana isa. Ifalima na kariva ang tupo. Isang day, ifali. O ka, ufantat nila rita. Ifandifira na dua. Ifandifira kayo tupo. Asa mananay na ina. Bukan fiwafana suna na. Bamsona niya tinagumanabaga ang pagkatana ang nadimakan sa rita. Ang fiyatana na dimanta si Newton ng falalana rita. Yang funagisnito ang institusyon. Matuk sinya talaga sa tiyang nanista. Inata ni wana dimanta de gane. Amin na ganun ay. Sana ka fanamas na. Amen.